Ravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tratran'ny ty androandroany ty indray isaorantsika ny Tompo satria mbola velonay nasosy ianao, mbola afaka hiaraka eto indray fako mizara fijoroana vavolombelona fa alohan'izany dia tsy maintsy hivavaka antsika aloha hanadio ny tenantsika, hitondra ny tenantsika anatrehan'ny Tompo. Dia lalatsiny indrindra koa ny tsy fahafahana fotoana maromaro fa sahirankirana zany. Hivavaka antsika metraka amin'izao fotoana izao eo ampelantanan'ny Tompo hisaotra azy dia orian'izay mifona mibebaka, orian'izay tsika mangataka ny ràn'i Jesosy dia mangataka ny fanahy masina dia mandroaka ny devoly sy ny firongany rehetra. Dia avy antsika mangataka ny fitarian'ny Tompo amin'ny fijoroana vavolombelona. Hivavaka antsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao, midiranao, mankalaza anao tratran'izao alina izao indray. Misaotra Tompo satria noho ny fitiavanao sy ny famindraponao mbola mahatoy izao anay. Nomenao tombonandro, fahafahana, fahasalamana, tanjaka hery, mankasitraka raha eo. Misaotra rainay tsara indrindra ny an-danitro. Ny amin'ny so rehetra ataonao amin'ny fiainanay, na ny tsara na ny ratsy dia isaorako anao. Jesosy misaotra ny arovanao ny ankohonako, mizanao sakafo sahaza, trano kialofana. Misaotra rainay tsara indrindra ao. Misaotra ihany koa Jesosy nandatsahanao ny rano fanavotana anay, mankasitraka anao a Jesosy malalo. Ankehitriny Tompo dia hifona izay hibebaka ny amin'ny fahotanay, ny amin'ny tsy fahamendrehanay. Mifona Tompo fampanota tsy mendrika. Fona Jesosy amin'ny fisainana maloto, fimenomenomana, fahatezerana, fo maloto, mifona fisainana tsy mendrika. Mifona eto anatrehanao a Jesosy. Mifona amin'ny adalana rehetra vitako ny fitsangatsangana, fangalara-badin'olona, fisotroana toka, hifonako eto anatrehanao. Ny fiatsaram-belatsihy, ny avinavina, ny firiary ihany, bebako hifonako eto anatrehanao Tompo malalo. Ary raha misy olona nanako alahelo dia hifonako eto anatrehanao mba ho diovinao ny foko Tompo malalo. Satria ianao izay madio am-pony afaka mahita anao, fa raha maloto fo izay dia tsy afaka mahita ny tavanao. Koa mifona izay Tompo, mifona ho any ankohonanay, ny zanakay, mifona ho any manodidina ny namanay, hibebahana eto anatrehanao ny fahotana vitanay tsirairay avy. Mangataka ny rano hanadio anazy manomboka miloaka hatrany amin'ny faladio. Ilay rano zanak'ondry Jesklema hikorina any anatin'ny foko fisainako, ny lelako, ny tanako, ny tongotra, ny foko diova amin'ny ranao Jesosy. Ny ranao sotroiko hanadio ny anatin'ny vavoniko, ny tsinaiko, ny avokavokako ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Manara ny tazitazy rehetra ty anatiko, ny paintipaintina rehetra nandoto ny ranao Jesosy. Afafy amin'izao toerana zao trano misy azy ao, ny ranao afafy Jesosy. Ho fiarovanao anay, ny ranao Jesosy dia fiarovana lehibe. Aoka ny ranao hirotsaka eto, ny ranao hanasanay tanteraka, hiaro anay amin'ny loza. Ny ranao izay tonga avy mandoa ny asan'ny devoly sy ny firongany rehetra. Eto dia hangataka ny fanahy masina hidina hiaraka aminay. Fanahy masina fenoy izahay, fenoy fanahy masina, fenoy manomboka miloaka hatrany amin'ny faladia. Fenoy amin'ny fanahy masina, meno anay fanahy masina, midina meno anay fanahy masina. Fenoy izay manomboka miloanay hatrany amin'ny faladianay. Ny asan'ny devoly sy ny firongany rehetra, ny asan'ny famisaviana, fampikorotana
tanana mitondra ady fakivina miala aminaran'i Jesosy tsy manakely tsy manam-pahefana aty aminay favaly faresana ny davaky ny elo devolo mampiverin-dalana devolo mampisarasara devolo manafitafika ty ampiovan'ny finoanay amin'ny anaran'i Jesosy potehina amin'ny ran'i Jesosy potehina amin'ny ran'i Jesosy any an-davaky rehetra nankely anam-pahefana misaotra tompo misaotra fanay masina efa manatrika na entinao hiteny aminay anambarana misitrapoko misaotra tompo malalo alleluia amen. Eny ery havana malala efa avy nivavaka antsika teo ananadio ny tenantsika avy nivavaka antsika teo dia ery lehibe ho antsika zany satria tsika kristianina ny fiainantsika dia fiainam-bavaka amen. Ny fijorovam-olombelona izay ataoko eto zany dia ny amin'ny napahitan'ny tompo ny zanako vavy ny helo zay zany fijorovam-olombelona zaraintsika eto minao fahaliana dia liana ho any ary ihany koa ny fanahy masina ny ikasikanao ary hahatonga sainantsika tsirairay avy izao fijorovam-olombelona zao. Ny zanako vavy dia eo amin'ny 18 ans izy amin'izao ary 20 taona fa tamin'ny taona lasa zany nahitana an'io fahitana io ny entin'Andriamanitra ny entin'i Jesosy mihitsy zany izy tany amin'ny elo ny fanahiny. Indray andro zany ao anatin'ny fotoam-bavaka izahay tao anaty fotoam-bavaka dia vita ny fotoam-bavaka maromaro zay nanao groupe de prière nitambatra zay tao zany iara-nivavaka tao dia vita ny vavakanay sasak'alina tamin'io dia natory dia rehefa natory zany zay dia sasak'alina be amin'izay zany nisy anankiray tao amin'ny zay niara-nivavaka teo zany tsindriany fanahy dia niaraka nivavaka teo zay dia nifoha koa zany zay nivavaka teo dia le zanako mbola matory zany tamin'io dia taitra avy ao amin'izay izy tao anatin'ny torimaso satria zay le mivavaka satria nisy anankiray tsindriany fanahy zany hoe zany tsindriany fanahy zany nampitenen'ny tompo dia teo zay izy niaraka nivavaka teo zany dia zay zany anatin'ny vavaka teo le zanako zany anatin'ny entin'ny tompo koa zany izy matory iny zany entin'ny tompo ny fanahiny dia taitra avy ao anatin'ny torimaso izy taitra avy ao izy tonga dia nitomany an-dranomaso be dia nanontany fa inona mampitomany ianao nitomany izy aloha nitomany izy fa inona mampitomany ianao ao izy fa nahitan'i Jesosy aho izy nentiny tany amin'ny elo teo zay zany gaga be dia hoe fa ahoana inona ny hitanao dia teo zany izy nitantara ny zavatra nasehon'ny tompo azy. Eto zany dia miteny amintsika tanora ny tompo satria za dia fitaovana fotsiny mampita ny hafatra fa ny an'ny tompo izao fijorovam-olombelona zao. Aza mieritreritra hoe tanora ianao ka hipetraka amin'ity tany ity fandalovana ny eto an-tany mandalo tsika mpivahiny tsika eto dia hoe mitady tsika manambady tsika miasa tsika fa tsarovy fa indray andro any ianao hiala amin'ity tany ity na tanora io na antitra io na zazamena io na zazakely io dia rehefa ny foatao zany dia zanako ny tantaran'io nentin'i Jesosy izaho tany amin'ny elo dia hitako izy Jesosy dia rehefa nahita azy eto izy Jesosy andao izy Jesosy manarahy dia nandeha tamin'izay pont zay ho izy zareo pont lava le ny fona raha misy zavatra tsy tadidiko
satria efa elaela ihany le fijoroana vavolombelona. Nisy pont zay zany dia Jesosy amin'izay nandray ny tanan'ilay zanako nentandao izy fa atoroko zavatra izy ianao, dia lasa izy zareo lasa, dia zay izy mandalo any pont iny tonga dia nidina any ambany, nidina nakany ambany, ay maizina be izy dia rehefa tonga any ambany izy dia hoy Jesosy hoe atoroko anao izy, ity olona ty izy, atoroko anao izy. Dia jereny le zanako vavy amin'izay le olona fantany le zazalahy tanora kely zany mpianatra sekolahady niaraka tamin'ny zanako, sekolahady makany am-piangonana tena mafana fo, mihira, mianatra hira krismasy, tena tsy tapaka, mandeha mivavaka isaky ny alahady, mianatra sekolahady, fantatsika angamba zany sekolahady zany. Hitan'le zanako vavy tany Amelona toron'i Jesosy azy, hitan'i Jesosy mihitsy nitondra ny tantana ny tanany nakany. Fananina ny tomany be amin'izay tsy zakan'le zanako zany nahita an'le izy. Fananina hoy Jesosy nanina izy no aty amin'ny helo, fantatro ve hoy Jesosy fantatro izy, mpianatra sekolahady amiko. Dia le zazalahy ny zavatra nahatsiravina, le biby lava ngeza be mamadipaditra ny vatany, biby lava ngeza be. Dia mampalahelo izy mijery azy, satria izy le biby lava mamadipaditra ny vatany, miditra amin'ny vatany any dia manapotika ny vatany, dia avy eo miala, dia avy eo miverina amin'ny vatany iray mandeha, dia avy eo indray potehin'le biby lava indray izy dia miampita ahoana no lazako azy, vatany zany maradratra sady fintsana kely, potipotika ny tenany dia avy eo mitambatra indray. Dia avy eo ohatr'izay foana zany fiainana any Amelo, fijaliana sady mamay mikikiky izy amin'io fa tsisy afaka hamonjy azy intsony satria any ny hafarany, nefa mivavaka, nefa mianatra sekolahady. Ny teny amin'izay ny afatra an' Jesosy tao anatin'ny teneniny tamin'ilay zanako io izy nahatonga azy taty Amelo tsy mibebaka, makany am-piangonana mivavaka, nefa ny ataony ihany ny ataony, tsy manana fiainana fibebahana. Zay ny afatra ny Tompo tamin'ilay zanako. Teneno izy ny olona tsy hoe ianao makany am-piangonana, tsy hoe ianao mafana fofa mitoro filazantsara, tsy hoe ianao mafana fofa mandray anjara amin'ny korale na amin'ny sekolahady hoe vovonjy, fa raha tsy mibebaka anao dia ho any amin'ny helo tompoko, na tanora io, na zaza io, na olanitra io. Dia tomany le zanako satria fantany ary tena namany akaiky le zazalahy, namany. Zao ny hafarany le tsy tadidiko ny anarany, zao ve izy Jesosy ny hafarany namako. Eno izy Jesosy, zao izy ny hafaranareo raha tsy manana fiainana fibebahana. Le hoe mibebaka zany dia miala amin'ny fiainany ratsy. Dia taitra tao anatin'ny torimaso le zanako dia tomany be izy dia mitantara aminay io zavatra io. Ka ny Tompo zany amintsika dia tokony hanana fibebahana tadiavin'i Jesosy, satria tsika indraindray manota amin'ny lelantsika, mandainga fisainana le zavatra madinidinika dia ireny le bebahantsika, fa le zavatra ngeza be dia tokony halantsika. Ny fijangajangana, fangalarabadonola, fisotroana toaka, fandehanana am-piangonana fahazarana, misy mandeha am-piangonana amin'ny fahazarana fotsiny, zany na havery an'ity zazalahy ity, zazalahy mbola tanora kely maty any amin'ny helo, nefa mpianatra sekolahady malailay, mafana fo.
satria mandeha fotsiny amin'izao hoe mianatra hira mihira dia mahay feo dia efa zay, fa tsy ao anatin'le fibebahana, fialana amin'ny fiainan'ny ratsy. Ka androany zany tompo napita an'izay hafatra zay, misy ny helo, misy ny paradisa, ka antsika zany samy bebaka, samy andinika, samy andini-tena hoe inona ny mety, inona ny tsy mety, inona ny azo atao, inona ny tsy azo atao. Ny ho any an-danitra, nidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra, nidirana any amin'ny paradisa tompoko ao, dia mila fiainan'ny fibebahana, fandehanana amin'ny fahamarinana, fahamasinana, fahatahorana n'Andriamanitra isan'ny minitra, isan'andro. Tsy hoe ny alahady ihany na ny asabotsy ihany, fa isan'andro amin'ny fiainantsika zany, iainana mihitsy zany miaraka amin'ny Jesosy. Zay ilay hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia dikan'izay zany fiainanao dia tokony miaraka amin'ny Jesosy foana, na misy mahita na tsisy mahita, mba tsy hahatonga anao any amin'ny elo. Mampalahelo. Dia izay zany fijoroana vavolombelona dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Tahin'ny Tompo daholo tsika rehetra.